Tonga ny fotoana izay amin'izao andro any amin'izao voalohany indrindra any raha manokana ny vatanana nova sady mpisobe ho anazy ary manokana ihany koa ny maona ty mpisobe ho anazy ihany koa ho an'ny otrikely osoa rehetra mihitsy ka hainao soa daholo ny tena rehetrarehetra nga eo amin'izay fiarahantsika setentsika mbola toy fampianarana moa zany rehefatsika indray amin'ny teny ity dia hiditra amin'ny bokin'ny apokalypsy indray tsika mazava ho azy apokalypsia dimy satria vitatsika ny fiafaran'ny apokalypsy tokaka dia ito amin'ny toko fadimy ndray tsika amin'ny androany zany hoe ny sary misy zany dia takaravony ka teny hoe inona zany ny fiafarany ratsy saina sy ny ratsy fanahy tsy misy dia rehetra nanohitra ny dada iabary sy nentinitra tamin'izao fanjakana mavona izao ka niavonavo io zany zoa ireo zay tsy nety miaraka tamin'ny ostra zany zany no miarahantsika mijery zao samy matsila ny eritreretra hoe tsisy maninona zay koa no rehefa misaraka ny ostra na miara-ny ostra na tsy miditra amin'ny ostra dia miarahantsika mita aloha zao mifantaterahany teny ny amerikanina tena mianana be manoloana ny iranianina hita mihitsy izay atao ary tena sahirana dia sahirana mihitsy izy hoe hitantsika amin'ny hetsika Donald Trump tena tsy hita hoe inona no atao ary samy miara-mikeridoro toy zao hoe tena tsy tafavoaka ny amerikanina tamin'ny zatra nataony taonao fa izy tena nieritreritra fa tena andesy mihitsy izy ary tena maro zany hoe tsy teny aminazy io tena miteny marina be zany fa rehefa niteny ely aho hoe tsy aresan'io zany ianao tsy afa-miady amin'io zany ianao fa sahirana dia ho sahirana anao rehefa mifandona aminao pampitenao anao ny hafarany sary io mbola niteny tamin'ny Donald Trump mihitsy tamin'izay nefa izy ny hainao zany teny zany teny dia mazava fa tsy sady eny izy ny tsy raharaha amin'io tsisy ny raharaha izao hoe raha tsika mahita mihitsy ny fiatenkan'izy io dia na misy le izy tena savitaka mihitsy izy ary mitady mihitsy izy ampijanonana ny ady fa tsy hita misy hoe ahoana ny hamahana le problème satria le problème dia le hoe aiza ny bomba nucléaire ao anatsianao esorina tsy afaka mangakazao ny ao Iran zay ny voalohany ny faharoa moravana ny fanjakana iranianina tsy rava no mandaka androany satria izy ihany efa miteny hoe tsy azonao atao ninino zany satria miditra miampifarantsika dia tsy mety miaka amin'izay teny tadanay malalanay iaiavay zao soa ary toy milery aby atan'izany teny zany fa tovavany ihany no midika fa miasa ny teny rehetra izay navoaka vavany ihany datsika amin'izay fampiarany teny koa zao raha ohatra mitaitaina mitebiteby ny olona ny Eropa ny amin'ny fikarany hafanana fa miakatra dia miakatra ny hafanana rehefa nampianatra antsika an'izany atany aloha be tany mbola tsika hafanana miakatra koa teo ambony tany dia efa niteny fa ela be mihitsy eo ho tonga kany amin'ny 50 ka kany amin'ny 60 degré ny hafanana amin'ny tanina io dia amin'izao tsika miteny zao sady efa ny 50 mahery tena 54 na 56 zany izy ny any France any sy ny Européanina zany rehefa be dia be no maty ny hafanana ny
Atipili famarivorivonya fa misy anatina tanàna tena mizaly io mieniko zao tao Frantsa tsy haiko na marina hitanako marina enonareo zao anatin'ny hafanana tena mizaly mihitsy ny olona ne hoe niry azy te hiakaka ty mizaly io hafanana io tsy mety mizaly ty dorana ny taninary olombelona zany efa ny tena ampatsianonary olombelona e dia tsy mampaninona moina iaina reo na tsy satria tianoko problème fa ny problème dia hoe ny anontany ny asany eny mahafinaritra zao tsy misy vitanay io problème io zany tsisy problème fomba fitenenana fotsiny hoe problème fa ny olona mpidimina zao hoe ahoana fomba fitonana aingana zay ho any an-danitsinanitra lay fanala voasoratra ao bokyny eosoa satria misy fanahy voasoratra eny tao bokyny eosoa dia reo le tadiavina zao zay zany zao tena iasana saina raha ely manokana dia zay ny iasany saina zao ndao tia iroso amizay fa eno sa farampevina ny zavatra mihitsy regny fa rehefa amizay tia ny apocalypse 15 lompeliny voalohany natany amin'ny farany koa mazava vaza moa zany androany farany moa zany dia omben'ny fahavalo ny farany maropipikely izy ahitako ary fa ilo misy famantarana ray koa tany an-danitra sady lehibe ny mahagaga dia anjely fety zay manana ny lozatoko barany satria ireny no entina manatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra dia fahatezerany Elohai zany Yahva tompom-bary dia rehetra zany misy anjelana fito zay manana ny loza fito farany fito nisan'ny zareo dia mitondra ny loza fito farany maro amin'izany zany dia hoe anjely ray loza ray anjely ray loza ray fa fito zany hitany zareo amin'izany sary zany araka ny fanazavana ny efanareo moa ary nahita ao fa io fotoaranomasina taratra miaro aho ary zay naresika afaka tamin'ny bibikely sy ny sano ary isany anarany dia mitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana nokangan'Andriamanitra eo alohantsika aloha zany mijanona kely am'tivataraka teo ranomasina fitaratra hoe zay nareny izy a dia mitsangana teo amoron'izany ranomasina fitaratra zany taka an-dranomasina zany no fijery anazy raha fehevana ny sary hitantsika izy io a ahitaka ny bokin'ny apocalypse any alohanao tsy avakeo zay a zakeo verina vakina kely iny ranomasina fitaratra ahitaka ny bokin'ny apocalypse 4 zany izy io kely apocalypse toko faefatra andininy fahenina andininy fahenina ary teo alohan'ny tezam-piandehanana dia misy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly anio ranomasina fitaratra voarasa dia zato iolona ny fotozam-pianganana amin'ny gagamalala Yahva ane mipetraka eo ambony ty ranomasina fitaratra teo zany ny zavatra rehetra dia mbola mipetraka eo zay fizy io zany dia mipetraka eo alohana sy zam-pianganan'ny gagamalala Yahva zay zany aloha zany no fanamarena meko atsika tadiny amin'iny dia teo amin'ity ranomasina fitaratra ty a zay miaro afo indray ny ahitana azy raha ny hita tany eto boky ny apocalypse toko eo dia tsy nahitana afo zany teo fa eto amizay lasa miaro afo anatin'ilay le sarina ranomasina ohatran'ny fitaratra mivery azy mikaraka mavakitsika amin'ny teny frantsay mihitsy izy io ampazavazavana azy kokoa amin'ny
nareo Apocalypse 15:2 dia bakeo amin'ny teny frantsay. Et je vis comme une mer de verre ary dia nahita ranomasina vita fitaratra zany, hoe fitaratra zany izy bakeo hoe mer de verre, any hoe ranomasina be eo devant io zany fa vita amin'ny fitaratra. Mais les dieux que j'allais m'y afro et ceux qui avaient vaincu la bête, à eux génération vivre, ils sont l'image. Et savent ça. Et le nombre de son nom est avec un debout sur la mer de verre. Et il semble que on voulu la masse natale. Ayant des arbres de Dieu, ary mitondra ny fangan'Andriamanitra zany. Arbre zany ohatran'inona gitara zany izy, ohatran'ny gitaranao fangadiny zany dia tena hoe arbre zany. Anosy tena ohatran'ny hoe tena hoe ny paozin'ny arbre ny olombelona fa raha ny arbre lantilanta zany dia ohatran'izay hoe gitara izy fa tsy paozina gitara fa paozina arbre reny izy zany. Dia misy tady bibiby eo ampovoany eo. Dia iny le teny ak'izay. Ka hitatsika n'ity sary ity zany baketsika amin'izay ny fahatelo a. Ary mihira ny fihiran'ny Mose izy. I Mose dia mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'omby. Ary manao hoe mihira zany reto zany. Le afaka tamin'ny bibibiby tsy akoka teo amin'ny bibibiby. Io le natonga nanazava taminareo hoe raha ny sary hita amin'izany fotoana izany amin'ilay fampijaliana zany dia ohatran'ny hoe resy omby kely Yehoshua. Satria mijaly ampijaliana tena mitomany taraina fa tsy mety mivady. Izay ny sary zay. Dia amin'izany fotoana izany ny olona izay mijery ilay fampijaliana ilay omby kely Yehoshua dia izay dala dia Etilisa mazava ho azy sy ny fahavan'ny Yehoshua rehetrarehetra dia mahita hoe ary tao resy ilay Yehoshua nefa milaza hoe mahery maharety. Satria ampijaliana dia tena mijaly mitomany ny tirazana. Fa ny devoly izay fampijaly kosa dia mahafantatra ny devoly fa zareo ny resy. Satria tsy mety mivadika rehetra izay raha rehetra. Ary noho ny amidy tsy mety mivadika moa dia izay no maharesy ny devoly. Satria ilay fampijaliana rehefa ny devoly dia hitarika an'izareo hivadika ny tanjona. Zany hoe rehefa ampijaliana zany omby kely Yehoshua dia mivadika ny hafaran'iny resaka iny. Tanjona izay dala tsy mety mivadika mihitsiny araka ilay nampianariko antsika hoe ny fanahy-masina ny Yehoshua ao anatiny keny amin'ny alalan'ny vava fa tsy mety mivadika mihitsiny ireo. Fa avela mitaraina izy miny amin'ny fahoriana mahazo mitaraina fa raha hoe hivadika dia tsy mahazo mivadika satria efa nofidia Yehoshua tamin'ny rany efa navita ny azakazaka tamin'ny fahamalina efa niady mafy ho an'ny Yehoshua dia mazava ho azy Yehoshua miaro amin'izay. Izay ny antony hoe amin'izany fotoana izany tsy misy mihina azonareo atao intsony hoe amin'izany efa hijoro tsara tsy misy fijoroana ho azonareo atao amin'izany. Retirety daholo zany fa tsisy amin'izany. Fa rehefa tsy manana an'io fanahy-masina io nareo dia tsy maintsy mivaky. Tsy maintsy automatika mihitsy zany. Izay ny antony hoe andana miady mafy izay mbola afaka miazakazaka izay efa niazakazaka tamin'izay mbola taraiky foana mpiazakazana. Mbola tsy nafeny ohatra hoe fampianarana ohatra hoe mbola mihena fotoana ianao hiezaka mafy mbola misy nazo an'izany mantsy nareo. Andana aloha miazaka saingaikaingana. Ary raha mihitsy mieritreritry hoe za mbola hiazakazaka
ary voavoanony tiazakazaka efa tsisy tsonony ianao efa nomena fotoana azakazaka aloha ianao tsy andarako ao zany tsisy ny hoanao tsony eo fa efa ianao tsy mety ala fa mipetaka ao koa lehibe tsakotra taponao zay anao iny dia efa miteny taminao fa hoany zay niazakazaka ihany hoany zay tena niezaka nitady hoe ho any amin'ny lanitiny lanitra ihany fa tena misy zany fa tsy mba nanambany arylay tsy mba hoe tsy niraharaha zany e fa reny nanambany sady tsy niraharaha reny tsy tinazo be ny atao tsony eo fa ho any zay niezaka kosa tena miezaka maka volamena telo hoe zana ray miezaka ingy ianao zay anjara tsy mbola vitanao dia reny dita reny zay efa miezaka reny no afaka vola miady tsara mihitsy hamerina ny fony Ehosoa ateo tena ny Ehosoa sisy io sary io zay ho an'ireny ny teneko hoe mizaha mafy tena maximum mihitsy ho any zay efa navela tafidy taona zany ampiarahana ny Ehosoa zany dia tsy haiko hoe rehefa tafiditra dia mijanona fa tena possible avao hivoaka ianao tena lajananao zany possible mivoaka ianao satria ny masina dia mihamasina hatrany ny marina dia mihamarina hatrany izay ny voalaza ny zazana ampianariko anareo fa tsy haiko hoe hipatika zavasafa koronareo hianahana fotsiny eo ny madio dia ny madio hatrany zany hoe ny manao asa dia ny manao asa hatrany ny mijoro dia mijoro hatrany zay ny tikan'izany teny zany raha ovatsitsika zay teny zay tetra nivoaka ny apokalypsy ary apokalypsy toko fahafahandrina namany izay o 22 zany izy io eo amin'ny fa kely andiny paraika ambin'ny folo apokalypsy 21 apokalypsy 21 izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy zarosiny dia manao tsy marina anao zany dia aoka anao mbola anao tsy marina tamin'ny farany eo ary zay manoto kosa aoka mbola ihamaloto ihany izy ohatra ny fandehanana zany fampiarana zany teny zany ity fa izay marina kosa aoka mbola hanao marina hatrany izy ary izay masina koa aoka mbola ihamasina hatrany izy andiny faharoa folo iny no afainganao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany eo zany dia mazava be mihitsy le teny mametaka mihitsy amintsika rehetrarehetra ho anao zay rehetra tsy mandeha anao hoe tena ho valiko daholo na rehetrarehetra araka ny asa nataonareo ka mitandreny manodika an'izay dia nanapo izy hoe io miteny io zao ny alifasio omega ny voalohany sy ny farany dia ny fiandohana sy ny fiafarana ka fitandremana dikan'izany hoe mitandrema tsara mihitsiny ary aza metaratara fa ny masina dia tena mihamasina ary ny marina dia mihamarina fa tsy haiko hoe lasa mivadika misy manompo aminao ao tandeha mitsara tany amin'ny fihetsikinareo tany amin'ny fiteninareo atany amin'ny fiakanjonareo atany amin'izay ataonareo aoko masina daholo any Ehosoa tandremo mifangaro amin'izao tontolo izao tandremo mifandray amin'ny pentipentiny izao tontolo izao hoe mianatra ny famaon izao tontolo izao tena fadio mihitsy zany tsy andrika io zay anao ny ratsy indray ianao manao tsara mihitsy no hitany Ehosoa fa tsy mianatra ny ratsy mazava ve zay teny zay sa tsy mazava da ho avy tiratsika amin'izay le teny verentsika ny apokalypsy toko 10 koa
andiny fahatelo indray Apocalypse 15:3. Ary miran'ny firahan'ny Mose izy izay mpanokon'Andriamanitra sy ny fihirany zanak'ondry. Io ny firahan'ny Mose sy ny zanak'ondry ty izay manao hoe tanàna misy hiran'ny Mose sy Ahosoa ary miatrana nomefinareo feonkirany Abrahama zany. Eliany ena no feonkirany Abrahama fa za tsy mahay le hirany fa feonkirany Abrahama iny efa nete raha miry Abrahama dia ohatrany ty ny hirany. Nanao fidirana ny dadai izy zany na rehefa nataoko hirany izy dia zay natonga nanome le tolokira le feonkira hoe feonkirany Abrahama. Dia raha mira zany Abrahama tamin'izany fotoana zany ohatran'izay nanaovany anazy. Tena kopiko le ohatran'iny mihitsy izy fa efa transformé natao nataoko moderne. Nao azy feontsika izy dia ny hira zany zareo dia ty zany votoatin'le hira. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao hiavahan'Andriamanitra tsy tompo. Mahitsy sy marina ny lalanao ary mpanjaka mandrakizay. Zany zany le tolokira natao tamin'izany fotoana zany natao reto vahoaka voafity tamin'ny andron'ny Mose sy tamin'ny andron'ny Ahosoa. Satria moa zany efa nisy voavotsy tamin'ny andron'ny Mose Ahosoa mamonjy anazy tao anatin'le fiainatsika. Efa nazavaiko sy nampianariko anareo rehefa nitsanga ny Ahosoa tamin'ny maty rehefa nitondra vavy izy niakatra dia kiza reto vavy reto fa le olo efa atao ampianatsika ka ny zanak'Israely reo tamin'ny andron'ny Mose sy ny Davida sy ny maro samihafa e mandrapatonga tamin'ny Ahosoa zany. Dia reo zany rehefa nihira dia ny hira tamin'ny Mose sy ny hiran'ny Ahosoa no matambatra satria misy firanan'ny Mose to dia misy firanan'ny Ahosoa dia rehefa natao hira dia io toy zany mivoaka io. Iza ny tsy atahotra ary iza ny tsy ankalaza anaranao dia avao nataoko hoe hiavaly azy fa tompo eo anatin'ny bokinareo fa kanentiny hoe hiavaly izy fa ianao ihany no masina ary misy firenena rehetra ho avy mikoky eo anaty ianao fa efa miary avy ny fitsarana maro no nataonao satria mandeha fitsarana amin'izao sary zao ary nitsanga le ambony ranomasina fitaratsy ty. Io ranomasina fitaratsy io zany dia mandray an'le ositeny Ahosoa rehetrarehetra rehefa mandeha miakatra makany amin'ny lantilanta le hitsofoka ampafakaram-bady zany. Dia mandeha no hira eo anaty an-dada Iava zany eny fa andeha misara tainatsika. Aloha mandeha eo an-dada Iava dia mihira anaty sady manao ny fikakokany anaty eny. Ao vakitsika zay ny andiny fadimy zareo miakatra ny fiteny eo sasany dia mihira eo anaty an-dada Iava sady miseho nateny eo anoloanan'ity seza fiandehanan'ity dia eo ambony ranomasina fitaratsy. Zay ranomasina mitozana izy ny fitaratsy. Ary rehefa mpakisany dia endriny no voana ny tempoly dia taverina kely ny vavolombelona. Rehefa vita zany io sary io io fiankofana sy fidirana teo masony dada Iava io zany famezam-boninahitra anazy io dia novoana amin'izay ny tempoly izay misy ny taverina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia io nazavaiko taonareo bebe fa io taverina kely ny vavolombelona io dia teo taverina kely ny Ahosoa satria Ahosoa le vavolombelona. Na mety hijery telo parenthèse kely hoe Ahosoa le vavolombelona. Gasy nomendamena kely anao zay toko zay izay io dia taverina kely ny Ahosoa satria efa any an-dany ty resaka io efa marona sila fiainana dada malalany efa. Apocalypse 1:5 aloha vidintsika. Apocalypse 1:5 afetsika misy le tendrony mandray le vavolombelona nareo
ary avy amin'ny Yahosoa vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjakany tany. Fa ny boky ny Apokalipsy dia boky ny Yahosoa. Izay matao hoe ny fanambarany Yahosoa izay men'Andriamanitra azy amin'ny andiny voalohany. Ny fanambarany Yahosoa izay men'Andriamanitra azy. Yahosoa zany manambara ny boky ny Apokalipsy ary nanoratra ny boky ny Apokalipsy dia Jaona. Boky mitokana izy ity, tsy indreko tsara dia teny hoe boky mitokana fa tsy baiboly koa. Fa ny boky ny Apokalipsy hoe boky ny Jaona, fanambarany Yahosoa. Tahaka ny amin'izao naroa teny izao dia boky ny ziady ahely ihany eo zao ianareo eo. Satria teny hoe baiboly io fa teny singa ao anatin'ny soratra masina ihany teo fa dia nenely ihany. Raha misy zany mbola dika baiboly ny anary ao iraha dia boky ny ziady ahely ihany io. Tahaka ny boky ny Paoly, boky ny Mosé, boky ny misy andaran'ny Samsona, boky ny Davida sy ny maro samihafa. Any amin'ny Salamo zany izay resako izay teny hoe boky ny ziady ahely ihany. Izay omeko anareo izao dia ny boky ny Apokalipsy hoe boky ny Jaona. Ary Jaona nanoratra an'io. Ary nasiana soratany Jaona zany izy zany. Porque vai ter que ser vendido por ele. E para malar eu só já me não matar. Mas se eu nem falo por já já te meto tu campanha. A maneira candeles e a namara só na palupa. Se na namara tem na demanda sem finalizar eu só. Ele já vai ter que fazer. Samba da zema maximum tem fama na nanti. Tanto da zema só da tomate. Fatum taniano. Kay ity teny fameny ity zany ty resaka Apokalipsy ity izay men'ny Yahosoa ny Jaona. Zay mazava ho azy zany fa tsy natokana ho an'ny hoe ty baiboly ray manontolo ity resaka fa natokana ho an'ity boky ihany zany. Dia samara izay meno izay voasoratra sy mitambina eo anatiny ao zany. Dia ilay tompony ity boky teo izay no miteny ary avy amin'ny Yahosoa vavolombelona marina sy lamatoa maty lehibe ny mpanjakany tany. Ka ilay vavolombelona zany dia tiza fa Yahosoa. Ka raha miteny hoe taverina kely ny vavolombelona amin'izay zany dia taverina kely ny Yahosoa dikan'izany lesany zany fa tsy hoe hita tao ny diditolo. Tsisy idirana didifolo mihitsy ao na ny kely ary. Fa ny vavolombelona resana dia Yahosoa. Apokalipsy 3:14 indray. Apokalipsy 3:14 indray dia va kitsekely ato hoe mbola fanamafisany ihany. Ary sorato amin'ny anjery fiangonana amin'ny Laodicea. Zao lazainy amena zany Yahosoa. Dia ilay vavolombelona matoky sy marina dia mbola Yahosoa zany dia atao hoe vavolombelona matoky sy marina raha vao boky ny Apokalipsy ny resana. Satria io boky ny Jaona io fanambarana mitokana natao ny Jaona io. Zay ny andohana zao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Zay. Ka raha vao resaka vavolombelona zany ianao amin'ny boky ny Apokalipsy raha mamaky an'io ianao dia ny vavolombelona anaty boky ny Apokalipsy dia Yahosoa ny resana amin'izany. Fa tsy nidirana didikolo mihitsy fa didikolo no miteny an'io hoe didikolo zany. Mbola ampiasaina didikolo zany. Fa rehefa mivaikina ohatran'ny voalohany izy hoe ny fanambarany Yahosoa izay men'Andriamanitra azy ary nomeny amin'ny anjely mpanompoana izy vao ambara amin'ny Jaona. Dia Jaona nanoratra amin'izay tao inany. Dia sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodicea. Sorato amin'izao dia manoratra zany Jaona. Zay. Dia anao dia hoe misy baiko mandeha hoe sorato raha vaika tsy eo ilay andin'ny fefatra-ambinifolo. Hoe ary sorato ho amin'ny feny anjelin'ny fiangonana ny Laodicea. Izay nanoratra zany Jaona dikan'izay. Mazava zany fa nizahatra sorata anaty hoe samara izay meno mizatra voasoratra amin'ity boky ity dia ilay soratany Jaona dia ny boky ny Apokalipsy. Tany voasoratra Jaona ny boky ny Apokalipsy ny vavolombelona no soratanao dia Yahosoa. Ka raha vao misy resaka vavolombelona zany dia hitenenina ny boky ny Apokalipsy Yahosoa zany resana zany. Zany hoe nanao fanambarana tao mitsamin'ilay fanambarana zany Yahosoa ny dikan'io.
ka Yahosoa zany le vavolombelona nanao fanambarana tao amin'ny tranon'ilay fanambarana zany ikiry nefa n'ilay nanao fanambarana tao fa le vavolombelona zany hoe nanao fanambarana tao amin'ny tranon'ilay fanambarana le vavolombelona ikiry fa Yahosoa dia izay natonga le anaran'ilay tranon'ilay natao hoe tranon'ilay fanambarana na natao hoe taverina kely ny vavolombelona na hoe tranon'ilay vavolombelona na taverina kely ny vavolombelona na tranon'ilay fanambarana na taverina kely ny fanambarana fa ilay fanambarana moa Yahosoa ihany zany dia izay natonga hoe tranon'ilay vavolombelona satria Yahosoa le manao vavolombelona na hoe taverina kely ny vavolombelona na taverina kely Yahosoa satria fa Yahosoa nanao fanambarana dia izy rehefa le vavolombelona dia lasa taverina kely ny vavolombelona na hoe taverina kely Yahosoa zany hoe tranon'ilay Yahosoa mazava tsara indray hoe zay fanazavana zay fa tsy mazava ka ny dikany Apocalypse 15:5 zany a efa leny tsara nareo dia novana ny tempolo tany an-danitra zany a dia taverina kely Yahosoa zay zany ny dikany taverina kely ny vavolombelona io satria Yahosoa le tao amin'ny taverina kely fa tsy eky taverina kely ny bibikolo araka ny lazain'ilay olona mamosavy vahoaka reny sy mpamono'olona rehetrarehetra reny azy reo ve tsy azonareo taverina kely Yahosoa satria Yahosoa le tao amin'ny tranon'ilay ny nanao fanambarana na hoe tao amin'ny taverina kely zay nanao ny fanambarana mazava tsara ve teo aloha ary ny anjely fito zay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly dia nivoaka amin'izay ary le anjely raha vao vita zany le fanambarana sy le fidirina teo aloana sy iteolana ranomasina fitaratra satria le fanambarana avy eo amin'ny tempoly Yahosoa no manao le fanambarana zany dia sorata ao amin'ny fiangonana sorata zao natao zao dia fanambarana be lehibe nataony Yahosoa teo dia nivoaka amin'izay ny anjely zany nivoaka teo amin'ny tempoly amin'izay mikatefetsina teny dia nivoaka tao amin'ny tempoly rehefa anjely fito rehetra izay nanana ny loza fito ary niravaka vato sy madio sy mamirapiratra izy sady nitsikina fisitianam-bolamena teo amin'ny tatany sy ao amin'izay ny protocole lantolanto hoe lasa amin'izay sary araka ny zaty efa voasavena aminareo hoe mendarany piany ametaka hoe efa miseho amina protocole lantolanto azy hoe anovoka zany ty sehatra famampitetika miatana atory amin'izay ny eto amin'ny lantolanto ao miaraka amin'ny akanjo mendrika eo amin'izany fiatena ny dadaiavazany satria voalatsaka amin'nozany tany dia miakana daholo ny rehetrarehetra zany mianjely miakana ny eo amin'ny lantolanitra manao ny fanomano fa efa mitsangana eto ny monobokidy dia onateany dadaiava dia efa mira fiderana ohatrany hoe manao ohatry raha ohatrany hoe olombelona moa zany amin'ny tany anakaiky dia nanao himna nasional izy hoe ira-pirenena zany dia mitsangana malona ny sainam-pirenena ohatran'izany zany tsara ny olombelona fa eto indray zany manatrikatrika ny dadaiava ny olikeny Yahosoa rehetrarehetra dia mihira ary misamy tazana ary daholo zareo dia mihira malona ny dadaiava vita zany zay dia miseho amin'izay Yahosoa mivoninany amin'ilay tonga ny fampiarana ny loza dia mivoaka avy eo amin'ny tempoly amin'izay ny anjely ny dikan'izay satria zay hoe naseho amin'izay ny taverina kely ny voalaza teo ambony avy fisiavakena kely ary rehefa vita zany io hira io dia nahita ao fa izy novoana ny tempoly dia ny taverina kely ny vavolombelona sokafana zany ny tempoly zay misy any Yahosoa amin'izay satria tao Yahosoa no fanambarana zany dia batritsika ilay Apocalypse 1:2 zany ny fanambarana Yahosoa zay nandriamanitra azy ka io fanambarana io tao amin'ny tranon'ilay fanambarana aleo aloha many amafisokrisy zay teny zay io fa
tena ilaina mihitsy rehefa ao am'trano ilay fanambarana izy io tatao e. Apokalypsy eo tsy nijery am'izay misy. Apocalypse 15:5 en termes français. Après cela, Apocalypse 15:5 atao en termes français zany. Je regardais, tao ilazany dia nijery za, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Tabernacle du témoignage. Allez, misy vavolombelona no témoignage toy miteny zany dia zay. Ka ty tabernacle ty zany tabernacle du témoignage fanaovana ny fanambarana ny vavolombelona, misy vavolombelona miteny zany e. Zay zany. Satria miteny zany ty vavolombelona ty ka misy moa ny vavolombelona le ty ambony tany napataka le ty ambony tany ty. Tsy nididy foana koa ny vavolombelona nijery tamasika ty a. Ka ty didy foana ty dia miteny ka hitanana vavolombelona. Tany mafantatra ny zava-misy tety tany sy tena vavolombelona hitany zava-doza tety a. Tany aparatao mpamono azy teo miaso izany e. Satria ty fahamarinana ty dia fahamarinana ny zavatra ratsy nataonareo. Ka nga mididy foana n'iny, nga misy olona namono mididy foana tao. Fa rehefa an'ilay mpitangina didy foana maneran-tany mihitsy fa nga misy satria zareo fa vavolombelona dia didy foana egaleo endany ka didy foana. Dia mantsy mizany ilazany olona azy hoe taberna kely ny didy foana io satria didy foana ny endany. Ka loza kely ty alefa ity e. Loza noho ny ananaovana zavatra tsy mety tamin'ny vavolombelona anankiray. Izy hoe katafampiana ny didy foana na tonga io. Raha nandika ny didy foana ke io na fangana mihina le didy foana, nga maty ka le didy foana, fa zay nandiaka ny maty e. Ka ty vavolombelona ty eka hiafanga satria nanaovana ratsy izy. Ka ny vavolombelona miafanga satria nanaovana ratsy a, dia iahosoany ny vola olombelona. Dia izy le niafantsika loatra miaso fijaliana, dia zay natonga hoe taberna kely ny fanambarana, taberna kely ny vavolombelona, izay mitsangana fa tena mpamonolana rehefa ambony tany hamelika anareo mihitsy a novonona ihany koa. Zay nge zosary zao hoe novononareo le zanak'iny avolina iahosoany anareo ka hamelika anareo koa novonona am'izay nareo. Zay natonga anarana hoe le tabernacle du témoignage. Misy fanambarana le témoin zany tao. Mba fanambarana izy koa loza dika zany mambarana fa nga ny didy foana mety manao fanambarana aminareo. Azany aloha teo mazava be ateo ay mbola kitsika ndraiky tia mbola kezaka any zay satria mandresy lahatra an'ilay hampaferena mamaly sy mamita ny teny amantsy a dia tsy maintsy omena ny teny. Ndao raha vaketsika ao amin'ny baiboly ao amin'ny baiboly katolika romanina toko voalohany andiny voalohany ny fanambarany Yehosoa izay nomen'Andriamanitra azy mba hanehoany amin'ireo mpamokon'ny zatra tsy maintsy tonga ampaingany. Dia ndao am'izay ty jery eo amin'ny toko 5:20. Andiny 5. Taorinan' zany Apocalypse 15:5 indray a. Taorinan' zany iny hitako novorana ny tempoly misy tranonay ny fanambarana tany an-danitra. Tao anatin'io trano io nanaovana ny fanambarana ka tsy misy didy foana manao fanambarana fa olona manao fanambarana. Ka le olona manao fanambarana tao anatin'ity tempoly ity dia tao amin'ny taberna kely a. Yahosoa. Izy le vavolombelona. Izy le teny soraty eo amin'ny fiangonana. Soraty zao Matias Jaune, zao ny ataovy Jaune. Ka Yahosoa nanao ny fanambarana tao fa tsy nididy foana.
Zany no mahatisy be ny hoe didimpolo ny tatao an-danitra lainga dia moja fa ngay no te ngay no manao fanambarana fa tena misy fanambarana leto dia natao nazy hoe le tabernakla du témoignage misy vavolombelona ny teny tao anatin'io misy olona ny teny tao ary tena dia olona ny teny fa miao soa mazava amin'izay teraka izy a mety tamin'ny zavatra amin'izay dia zany efa azo nareo tsara dia sady nao azy mety tamin'izay tsy tiany ny andinin'ny fa eny apocalypse 15:6 ena ny anjetsika apocalypse 15:6 ary ny anjely fito zay nanandrozafito dia niboaka fotaon'ny tempolo dia nanaovana fanambarana teo zany aniny tsy ataon'ny tempolo koa zao dia ao zany zareo manao an'ilay tena manao pozento zany miaramila rehefa isan'ny cérémonie officielle be dia anjenindray tao anatin'ilay seza no ny dada iavampelaka miseza fiandianany miaraka amin'olo efatra amboroapolo sy ny zava-manana efatra miaraka amin'ny fanampitona olony ary ny eo aloha dia eo alohana dada iava dia misy ranomasina fitaratra efa lasa mifangaro hafa amin'izay izy satria atezerana amin'izay ty andiny ity dia mitsangana eo alohana dada iava ny olona vonjy rehetrarehetra satria andiny lozy tsangana eo alohana dada iava daholo ny otrikely miaraka amin'ny fiderana mifankalazana ny vonjy rehetra rehetra eo alohana dada iava daholo amin'izay ary misikina kristinam-bolamena ireo teo amin'ny tratany ary mianakaiky tamin'ny zava-mananay efatra nanome anjely fito ny volamena fito teny ny fahatezeran'Andriamanitra zay velona mandrakizay tonga amin'izay mifanomezana amin'ny lovia fito zany tena ny ao anatin'ity lovia saro moa zany dia izy hoe araraky ty dia moraraka any amin'ny tany ny lozy dia ity lovia tsiray afo zay anankifito isa zay omena ilay anjely anankifito samy maka lovia anankiray zany izy fito io boka avy eo amin'ny tempolo izy zany dia haka n'ity lovia ity dia nalain'ilay zava-manana efatra ngay tamin'izareo zany nakalovia volamena anankiray nakalovia volamena fito feno ny fahatezerin'Andriamanitra izy dia aleo tsy spirité aloha zay dasa mandeha aloha teny ary anakaiky tamin'ny zava-mananay efatra nanomeny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezerin'Andriamanitra zay velona mandrakizay nalainy zany ity le zava-manana anay ty nakamiza zany hoe efa protokôla teny efa niditra ny amin'ny lalina be azay moa toa ny zava-mananana amin'izay no metika mandaindesa nareo moa zany dia teny olona seza fiandianan'eo foana io ady olona dada iava miaraka amin'olo efatra amboroapolo zareo zany mandeha eo foana zareo any amin'ny frantsa dia zareo mandeha olona dada iava misy place spécialy any fa mandeha zareo efa ty andeha ka rehefa mitsangana izy ka nanomeny lovia volamena fito ho an'ilay taonjely fito rehetra izao amin'izay no mitanga teny fahatezerana izy io fa dia ohatra hoe zareo dia misy vasy loka fa teny fahatezerana ary ny tempolo dia feno sipa tamin'ny voninahitra dada iava sy ny heriny ka tsy misy nazo niditra tao amin'ny tempolo mandrapatanteraka ny lozafito mety ny anjely fito tsisy mahazo mety tsy atsoza anatin'ny tempolo fa setroka be zany hoe tena mampito ny atezera amin'ny dada iava amin'izay hoe ny tempolo zany moa ty ny fifampiresana amin'ny dada iava zany ao no miresaka ny vahoaka ny lantsilanitra ary ny lantsilanitra zany dia zany fa tena tady tsisy nazy niditra tao tsony fa tena feno setroka tany amin'ny dada iava izy ny voninahitry ny era zany dia tsy nisy nazo niditra tao amin'ny tempolo tsony
tsy misy mahazo fandain'ny dada Iafatsony dikan'izany. Tapaka am'kifandraisana amin'ny dada Iafatsy, tsy azo iringirenina tsy misy satria handefa mety loza rehefa amin'izay izy. Dia manina taony ilay tadikan'izay, tsy misy mahazo manampitava anazy tsony fa miandry ny loza izay andeha. Apokalipsy 1:20 amin'izay ary, hanomboka amin'izay atsika ny amin'ny inona avy loza satria mipina amin'izay ny tempoly tsy azo idira, tsisy mahazo mivavaka, tsy misy mahazo mifampiresaka. Fa any dada Iava amin'izay sy ny anjely anankifito, ary ny anjely fito dia nomboka ny asany, ary ny lehibe zany anjely fito zany ny tia miresaka aminareo ty, Eliano anarany. Apokalipsy 1:20 voalohany. Tadibana ny fanambarana aminareo moa zany hoe tazary. Zany naotony hoe lehibe miaramila lantilanta ty aminareo ty a, dia tsy maintsy manazava sy mampianatra anareo ny zava-tsy maintsy hiseho hatonga ny andro ampahafantarana anareo an'izay. Manomboka andiny voalohany ary ka ny mindiny fa 1:20. Fanevaka tsy kely aloha ary. Ary nareo feo mahery amin'ny fotoana tempoly eo nanao tamin'ny anjely fito hoe zany izy feo izay mivoaka feo zay ka mihery moabiany. Nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehany aidino amin'ny tany ny ao ny fito feno ny fahatezerin'Andriamanitra. Nivoaka amin'izay ny baiko zany. Fa tena mipetaka iza zany na efa titeny ity. Aleny misy titeny ity. Mandehana aidino any amin'ny tany ny ao ny fito feno ny fahatezerin'Andriamanitra. Iza le miteny mazava zany satria ho avy nazavaina teo ny fanambarany eo soa. Ary ny teny zany dia teny avy ny eo soa satria izy foana manao fanambarana. Fa raha hoe avy eo amin'ny tempolo ny feo dia baiko avy ny anazy foana dikan'izay zany miambony. Izy foana no mandefa ny baiko ary mandefa ny fanambarana any amin'izay andefasany anazy. Mazava ve nizy? Satria tedaloha vao nampianariko hoe taverina kely ny eo soa ve io e, fanaovany eo soa ny fanambarana e. Fa raha misy zany ny teny hoe aminareo feo mahery atao amin'ny tempolo eo nanao tamin'ny anjely hoe baiko zany hoe atao amin'ny tempolo izy, nefa ilay tempolo tsy azo idirana teo. Aidino amin'ny tany io loza fiton'Andriamanitra io. Io no fito feno fahatezerin'Andriamanitra io. Zava fa beka avy any amin'ny eo soa zany. Raha hoafilatsika ary ny teny. Ary ny voalohany ary nandeha dia nampidina ny taodiviany tamin'ny tany. Zava aiza moa zany dia ahafahany mitsofola moka baiko anatin'io tentoerana io. Nga mitsofola ny teny. Nefa ny feo dia eo anatin'ny tempolo. Ka raha dia fotoana atao anatin'io tempolo io nareo ka anatin'ny taverina kely, mangay mety ny teny iny. Ary ty ilay tempolo tsisy nazo hevitra atao fa ilay toerana io ma toerana eo soa mazava hoazy fa tsy mety ao soa mamoaka ny fanambarana sy ny baiko rehetrarehetra. Ary avy any amin'ny eo soa no nandehanany ty anjely fito anaty fito ty nivoaka avy ao. Ary efa navoaka ny eo soa ny anjely fito handefa ny loza fito dia nomenany zareo ilay loza fito fa ny alalan'ny lovena fito mena ilay zava-manana anazy. Dia ilay zava-mananena indray rehefa avy namena azy dia nivoaka amin'izay ny ôtra avy ao anatin'ilay tempolo hoe aidino amin'izay ary ny loza anankifito, miainga amin'izay ary ny loza zao. Hitanareo amin'izany fa tena miankina amin'ny eo soa daholo ny zava-rehetra. Misy daholo ny mandefa an'io rehetrarehetra io ary miandry ny baiko ny daholo. Raha mareko zany petilo izy aty efa tsy etsony nareo izy kely ianareo dia itsika rehetrarehetra moa zany tiako teneny. Efa eo aloha ny dada Iava daholo izy kely miaraka amin'ny Eliana mazava ho azy. Eliana foana moa zany tena prezentenareo ny aiza n'aiza satria amin'ity protocole aty efa eo say fa asa manokana mihitsy izy. Fa efa dia tsy mety ely daholo mitarika anareo izay ataonareo rehetrarehetra zany. Ary ny voalohany nandeha
dia napidina taondro viany tamin'ny tany dia nisy vaira sady nampahoaka tamin'ny olona izay nanana ny maty ny bibibitsy ny ankoka teo anatin'ny sariny lalaka amin'izay ny vai fa tena vai matirana ange zany le olona tena feno vai mihitsy ny olona rehetrarehetra zany fa tena ateny amin'ny tapianana ateny amin'ny tare ateny amin'ny tanana fa tena reny olona lazaina fa karakare fa mivady teo re raha daholo olombelona zany resaky zany fa mahafinaritra ny teny vai ny tenany ateny amin'ny fitombenana atany amin'ny rehetrarehetra izay momba ny tenanao dia feno vai tena mahafinaritra zay no voalohany izay nalalaka zany loza voalohany dia vainy nandeha teo raha tsy raha tiany io vai rehefa miseho rehefa misy vaivay mipetrapetraka reny amin'ny tenanao a mba maimena azy rehefa mandeha manomboka menjerany aminao any loza velatsika any dia iny fa fampitandemana fotsiny eniny aho hoe efa miomana zany no dokiteranao oditra fa dia hiasa mafy nareo zava-doza nefa fantany amin'ny tananareo raha teny vai amin'izany fotoana zany ino no ampiasainareo satria ny tany rehetra ny voe andiny fahatelo ary ny faharoa nampidina taondro viany tamin'ny ranomasina nanaraka tamin'ny ranomasina rehetra ino satria enoky raha tahaka amin'ny ranon'olona maty ny tao anaty ranomasina tao fampiarana io ranomasina iny tahaka ny raha maty zany dia maty ny zava-manana rehetra tao anatiny loza mivadika raha mihitsy ny ranomasina vonoana zany ny zava tao anatiny tao fa dia famonona tao anatiny tao dika zany inatsony zany asan'ny mpanjoro am'izany vola io zany efa tena petrako amina rehetrarehetra hoe anareo amin'eo soano tata problema fa zay tsy aniny anjaranay zao mianareo a zay re zao mitsikitsiky mijeny aty sary a ary zay mahita ahafahitana mihitsy ny oviteny eo soano raha teka raha be mihitsy ny avy zany eo amin'natao samy afaka mijery sady misy fitaovana hoe indioma zay koa any afaka mijery aty ambany afaka manisa vatany olona ny oviteny eo soano samy afaka mijery ny zava-misy aty ambany mahafinaritra be mihitsiny eo indioma ny anaran'izy efa ampianariko anareo soaty eo indioma izy ao no fanatana an'izany EONDYIUN eo indioma fanatanizy azy zany EONDYIUN eo indioma zany anaran'io zany anarana mimily anazy io fa ohatr'izay protection zany eo indioma io zany ny fitaovana hijerevana any io le angalana olombelona takatra hoe le hoe io globine le dia sary globine manelatendreo tany fa tsy ohatrareo ataonareo hoe misy hologramme iny anaova holographie ohatran'iny izy fa tena andeha fitaovana spesial hoe nidadazavako areo nidadazavako fanamboarana fa dia nitaranao fotsiny mivelatra amin'ny tanana dia mivoky eo izy fitaovana mahafinaritra kely ay voninahitra ho an-dadamalaiava rehefa nandeha indray le raha eo amin'ny fadindratsika mijery fahefatry amin'ny mahareny ny anjery ny rano manao hoe mariny ianao ilay anketizy taloha ary anylay dia indray masina Israely dia indray masina no zany fa tsisy Israely mariny ianao ilay anketizy taloha dia indray masina satria efa ny tsara toy izany ianao fa ny raha ny olona masina sy ny mpaminany no nalatany lata zany dia fandatsana ny olona am'izay dia nalataka nareo ny raha ny olona masina sy ny mpaminany ka dia raha kosa no nomenao sotoy ary tandrifino azy zany ary resto ny antarana hoe entoko Andriamanitra tsy to marina sy mahitsy ny fitsaranao marina sy mahitsy ny fitsaranao
zaza rehetra zany dikan'izao. Samy mamoaka ny mpifariny daholo rehetra rehetra. Satria izay hita mipetraka teo amin'ny altara koa mba miteny. Ka ohatra rehefa gamotsy misy zay dao no amin'ny altara. Ny zay dao rehefa revoaka reo ranomasina ireko. Fa zay volana be eo tao mipetraka eny amin'ny toerana rehetra zany io resaka mamaly io. Fa tsy nahazo midirana intsony eo zany dika eo mitekoy tsy misy vavaka mandeha intsony eo fa misaotra kosa sitra moa zany atao mpitsaorana tsy fitenenana hoe mafinaritra dada iavava mamaly tokoa ianao hoe marina tsy mahitsy ny fitsarana fa namafisana mihitsy tena mendrika azy zareo mihitsy zao ataonao zao fakanely any dia mihitsy mendrika mihitsy ny famahinao. Zay azavatana nama dia temizay a. Misy raitsika mifahefatra ary mifahefatra nampidina ny taondroviny tamin'ny masoandro. Tena ny saina nandoro ny olona tamin'ny afo izy. Ary mainy hafanana be ny olona ka dia miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Izay manam-pahefana amin'ireny ozy ireny izy sady tia mba mibebaka mba mihevonata aho. Io zao fa manao kitanareo izay tia mandoro tia ny masoandro. Masoandro indray zao ny andoro fa zao zao dia mbola eo afo ambany no mandoro. Masoandro efa ome mandoro anareo koa satria efa maty ilay posina inona teo posina le manondraka izao hoe le manondraka iny le manondraka ambony iny. Fa fianso kofona fianso rava le kofona fianso ambony dia fa ny mandoro ny masoandro mandoro anareo fa ity tena tany dia mena fahefana amizay ny masoandro andoro. Ny rana amizay zany no masoandro hoe doro reo. Pipina zany ny masoandro tena andoro amizay hoe alefaso ny forcenao andoro esorina amizay ny sakana rehetrarehetra ny dikan'izany. Dia mba eritreretinareo amizay moa zany ny olombelo eto amin'ity planeta Terre ity nioza amizao anareo. Fa tena manely anareo amizay masoandro io. Ary eo amizay tena hoe tena apatapatra ny fahafatesana amizay ny olona eto ambony tany. Fa tena fahatemikaraman'ny zao moa ny masoandro mbola tsy nahazoana mandoro fa eo ambany tany efa mandoro fahakandenindeny loza mandeha amin'ity tany ity. Dia mety moa mena ordre amizay no masoandro hoe toy amizay olombelona reo. Fa ianareo dia tahakany ahoana tsy hoe zany zany zavatra zany. Misy anefa ny fatao anatin'izany zavatra zany tsy mety hibebaka intsony ilay olona. Zay ny teneko anareo tapotra amin'izao andro ny azo ny fidebahana. Tsy misy tsony. Rehefa lasa ery lasa ny osikeny eo rehetrarehetra dia tsy tsony ny fidebahana. Fa amely io masoandro. Ary tena maty ravina ny fandorana io. Dia ahitan'izany fandorana izany nareo fa tena hoe masoandro miakatra tany amin'ny 70-80 degré mamela anareo eto. Ahoana moa zany efanareo miafina amin'izany. Tena ny hafanana tonga aty amin'ny 55 sopany. Dia manahoana zany raha tena amely io masoandro io fa tampakatra ny 70 io 80-90 amin'ny mangotraka ny zany. Amboary teny zao ny climatiseur ny mpanakareny hiampena anareo. Dia ndana aloha ny ambanin'ny tany miafina. Dia ambany anefa climatiseur nefa ny hovonona miororo tany ianao rehefa any koa. Fa ilay zany ianao ny androso. Midina ny ambany tany aloha tsy tena miororo tany. Ny hafanana ny ambany tany koa ampiakarina. Miakatra ny ambony tany aloha dorana ny hafanana masoandro. Fa iza zany ianao hoe ataonao ina tsony ty virodina be ampenanao ty io hikomotsaka daholo io. Io hoe hevera daholo io mpanakareny. Dia hoaiza ianao? Hoaiza ianao tarika ny boka? Aiza zareo babaky? Amboary daholo ny fahefanareo izay velona mamonjy anareo Jesosy ny alanareo sy ny vogasy ny Daniely sy ny Abrahama. Andana atao mamafa zao teny ely azy ao izy. Fa io ilay Andriamanitra Abrahama izay maniraka anahy. Ary efa matateraka ny teny mihitsy izany ely azy any. Raha io ianao tonga dia amin'ny teny mampandeha ny teny dada ialahy Jesosy fa. Zay
tsy manao na inona hiavako maro. Raha tsy famolaza ny teniny amin'ny faminany mpanorona ka ny faminany raha moa mazo teny tanterahako vao mainka teo ilay nirany avy eny amin'ny tionany. Ilay nampianatranareo aza manota intsony, angano faminany mba nampianatra an'izany aza manota intsony zany. Tandeha mididy nampianariny fa hoe aza manota intsony tsy hainy zany. Tena rehefa tonga tena hoe aza manota intsony, ary izay ny lalana makany amin'ny tionany. Ka raha ilay faminany tsy mba nampianatra aza aza manota intsony zany aza hoe nono ny teny. Satria izany nanira manahoana ny fanatanterahana ny teniny ely azy izany dia avy amin'antinanty ny rano akety amin'ilay hoe dia izany no miaosona. Hitantsika ny toyny fa mamaly ety anazy fa tsy antsono ny problème zay. Toera fa rehefa raha mahavita manodina dia rehefa tsy dia hitantsika eo ihany ny toyny e. Rehefa miteny hoe za io dia zany toera. Zay. Fa mahay anao ataovy mandresy irany ihany na Amerika izay raha mahay anao e. Dia ataovy ihany nahafanana be manelo ny Indiana sy ny Europeana io. Mbola mamelo ny rehetra indrindra eo. Ary mbola ho avy amin'ny tany rehetra eo fa angao ihany eo. Mbola ho aiza ny enjoanareo ny olombelona. Rehefa koa rehefa zakatsony atsovy eny ihany. Fa efa nanomenareo izay lalana izay. Misy du secours hoe emergency exit ozy ny anglisy. Emergency exit. Misy du secours ozy ny français. Lalana misera na atsovy eny ihany efa tsy mahita atao tsony dia atsovy eny ihany ao ny teny ihany. Misera raha mety hamany ny problème anao koa. Amin'ny fahadimy andiny fahadimy indray ty. Amin'ny fahadimy nampidina tombodiriny tamin'ny sendra fiandenan'ilay bibidy. Andiny fapolo eo. Dia tonga maizina ny fanjakany. Amin'ny olona dia mitsakitsako ny lela no mifanaintany ay. Nanaintaina izay ny olona fahatenina fidrany ina. Nararaka dada iafateo mo sendra fiandenan'ny bibidy. Iny dia maizina ny fanjakany, miloza tao anatin'ilay vy, ka dia maizina ny fanjakana bibidy. Tsisy mihinanentana andeha tsony rehefa andeha fahalemana. Raha vao fandeha fahalemana bibidy napetrany teo, nikorotana ny fanjakana bibidy. Tsisy mientana andeha tsony le zaka rehetra. Ka izy mantsy ny domine avy mitiresaka hoe internet, robotisation hoe mandeha daholo ny vola par commande électronique, échange électronique daholo ny zava-rehetra dia tena lamina ny tany. Nataony dada iavany raikitra daholo ny zava-rehetra. Tsy nentina andeha tsony rehetra rehetra. Fotsika izay namboariny mirehitra daholo izay amboariny. Avy tsy avy tsony. Vao avy nandeha hoe ny avy teo, nampirehitra ny avy daholo ny zava-rehetra momba ny aminazy, maizina ny fanjakana bibidy. Daholo ny dada iavany tamin'ny avy teo daholo ny système électronique nampiasainy teo. Rehetra maizina ny fanjakana bibidy. Mitsakitsako amin'izay ny olona rehetrarehetra. Fa tia nanaintaina amin'izay izy naharary ny jalo. Ao ny marary vola, ao ny marary ny arena, ao ny marary amin'ny adakony. Rehefa tetsy bibidy tsy maintsy morona. Ny meditra mamorona etsy vaniny. Ny biby hoe dia olona iny. Fa jalo ny olona. Ianareo izay milaza fa ihany faniko eo ambany teo fa ny bibidy. Na anazy hoe biby, ihany eo ambany. Tenao maso voalohany. Dia andiny farakaviny folo, betona rehetra zany iny nazaka nataony iny. Nitsakitsako ny lena no fanaintaina. Ahoana zany tsakitsakoana ny lela zany. Misy ny olona avy tsakitsako ny lena. Natao sy ny goma nge zany ny lena. Ahoana fa dia efa inona mitanozany tany ao tena vita sy ny goma ny lena. Tena fahoriana. Hitanareo ny olona rehefa miasa saina dia mitsakitsako lena ny matetika ataony olona. Aloha ny lena aloha molotra misaka amin'ny hoe manaiky molotra dia kely manaiky molotra iny mahalaka hoe dia karan'izay any. Miasa saina izy dia hoe mafy io problème io. Fa tena fanaintaina mbola tsy misy tahaka aty fa tena fampijaliana ny dika zany. Izay dika hoe nanakitsako, mitsakitsako ny lena no amin'ny fanaintaina. Satria tena voly fanjakana bibidy. Voly fandeha-pahalemana napetahany teo. Voly filaminana napetahany teo. Ny korotana amin'izay ny système anazy
mirehitra zay tsy mirehitra araka zay fanambarako teo. Fotsika daholo ny fitaovana fampiaran-tanana na arariny olona ka io moa mampandeha amin'ny puisany zany fotoana zany mety mibadika aretina possible mihitsy zaka zay mihitsy moa le tsara e le puisiny mihitsy nanome aretina anazy fotsika le système niteraka cancer niteraka olana taminazy satria ny olona mandeha système électronique mivadika ny cancer daholo zava-dery mivadika ny daholo ny fampiaran-tanany io le zareo le verina mpamanome ekipa iny tsy adalana azy ireo mivadika na pisorera izy menaka zavato zany natao ina natao miteny ratsy any dada iava izy miteny ratsy an'Andriamanitra lantilanty izy no ny fanaintenany sy mivainy sady tsy mibebaka tamin'ny azany aloha voalohany le vai mbola mamesy zay le voalohany dia ao le fahoriana maro samihafa nidina teo daholo tany hoe mivadika ranomasina dia namanaka amin'izay le teo amin'ny tseram-piandriana mivadika anay zany zava-doza amina tamo misy nalefa ny hafanana naventsika vakila tsara izy teo voalohany aloha fa iny nampidinony fa aloha navadika ranomasina fahatelo navadika nandolony olona ny masoandro zany hoe tsisy misy zany aleo zao vai navadika rano dia zany efa materika amin'ny rano matery amin'ny rano eny io le satria raha vao ny ranomasina zany nivadika rano ka manzay zany zata retina anaty ravina zany mipankatany anaty rano io zany tena izy fa tena nandolony olona ny masoandro ary le loza telo reo koa dia fampiaraka problème reo fa loza maty ravina ny ranomasina navadika rano ianao mahavay ty masoandro mbola midaroka anao ino ty sahty aloha zavatra teo reo koa dia efa tena miteraka problème dia ibibiby zany mizesta be mbola mety ho vitany gestion io satria misy tena mahery be amin'ny fahaizana sy ny fahalalana da roa any dada vavy afany ny fanjakany tsy navelanetsika mihitsy ny fahefany ny loza efa anankitelo efa mandeha ny fahefany tsy afaka netsika etsony fotsika ny zavaboary no miboka maty bibidisy nitarika bibidi no maty tena izy miteny ratsy avezy menakao satria tsy izy toa ny solution tsy satria mba nieritretra hoe izy solution atao miboka ahita solution ny problème miboka hoe ahoana ty vaisy ranomasina vadika rasy ty sy masoandro mamely ty tsy afaka netsika hiboka ty tantsoa zay nataoko zato efa ampeleverany dadaravana azy atao ninina tsony zay loza ho azy efa vita farany e tatazo zany zava-maty ravina melenareo zany fa tany amin'ny système électronique io amelenareo daholo tany amin'ny rayon io ny telefona entinao iny efa andefa cancer aminao iny telefona anao iny aretina maty ravina ampelantanao satria hoe maizina ny fanjakany bibity nidika zanaiza zany zay rehetra fitaovana ampiasanareo momba électronique io fanazy io mamely ny olombelona dolodolo système électronique rehetra nefa ny olo izesy tamin'ny telefona sy ny télé sy ny maro samihafa an'izay ta électronique commande satria ao anatin'ny trano fatapera électronique sy ny karazana mamely daholo rehetra mamely anao amin'ny aretana mamely anao amin'ny fitsakorana mamely anao amin'ny fampahoriana ty izay tsy mamely be oatra nefa matanandro entinao mamono anao mamono daholo ny zava-drehetra amin'izany dia hoe maizina ny fanjakany loza ka nitady dia mahita ndao arany dia ao meniny fa 2020 dia eto amin'ny 2020 tytsika no mijanona aletsika raha tezilay toy ary ny fahenana nampidina ny taondrobiany tamin'ny eufrate zany hoe nanaraka taon'ny eufrate indray zany lay vy zany taon'ny eufrate lay olo lehibe eufrate moa zany dia maidy averyka turquie izy io dia mamakivaky any Syrie dia mamakivaky any Iraka mandany kilomila iny zany ty jaleny izay man'ny Iraka iny dia miraraka makany amin'ny
Papelitsika man izay efa teny papelitsika zany Syrie, Iran, Irak dia papelitsika ny fiafarany ka niretina iny rano iny hanamboarana lalan'ny mpanjakaveny amin'ny mpisan'ny masoandro zany hoe voahitra ny Eufrata ritina zany ny Eufrata andehanany ny mpanjakaveny antsinanana zareo Kazakhstan, Ouzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Chine, Mongol, Corée reny zany andeha daholo zany reny oaiza andeha hanafika any Israel olo ny tanjony nefa tena marina andeha hiady amin'ny Aozoa dia niretina mihitsy ny Eufrate andikan'izay andehanana mpanjakareo moramora mandeha mitaingina ny fitaovana izay andehanana andehanana amin'ny tanky andehanana ny kareta samy mirongaka daholo azy satria ady farany izy ny fanaovana amin'ny Aozoa ary iny na zavatra nitanga tamin'izany fotoana zany tsy mora nisy tomana an'ireto vahoaka be reto ka dia izao natao ny beboly eo amin'ny fatelo ambinifolo tsy maintsy toezatsika dia mifanampy ny teny dia tsy azo sanana ary nahita aho fa indreo fanamaloky telo tahaka ny samony ary tamin'ny vavanay gravana sy tamin'ny vavanay lidia ary tamin'ny vavanay mpaminany sanjoka namoaka saona ny vavaneto io evoleto zany fanaratsy reo fa tahaka ny endrika saona ka zany ny andarana anareo mistely tsy mihinana ny saona zany tahaka ny hoe bibilava tsy hoanareo saona fa devoly reny amin'ny malina tsy mitovitovy pozy amin'ireny tsy azo eo hanina mihitsy fa devoly reny reny zany efa tsy azo atao ntsony tetitetefa fitaovana devoly reny any devoly reny fa fanana demonia ireo ka manao famantarana sady makany ampanjakan'izao mpizao manangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toko reo zany le misintona ny olona mpanjaka sy tony miady amin'ny Aozoa miaramila sy tony miady amin'ny Aozoa fa nasaona anankitelo navokany fanana fotsiny reo mamitaka mihitsy ny mpanjaka zany reo sy miaramilany mba ho azy aritaka mety hoe ara-matetiny eo no farana ny tantara fafidratsika rapitsiny izy tandeha manao fototoa amin'ny fanontona mijoro tsara tamin'ny farany tandeha metaladala amin'ny fahendrena dia nareo mijoro tsara ny Aozoa mazava eo zay no miteny Aozoa dia farana telo ny teny dia mirahatsika sampeny Aozoa mafiaratsika manaraka anday dia ho ambapitso